raha toa ka tsy misy ny famahana olana université maty ny eny-kaso amin'ny alatsinainy. Fitazomana amponja 4 volana ny Beridy ama fisiko fagadra politika ny zanako ondreniny. Fifanitsanana kanina 3 aiza ho aiza i Madagasikara. Miaraba tomboko lahy mankasitraka tomboko vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampalalam-bavao Vaovao MBS amin'izao fotoana izao alarobia 20 ny volana aprily ny taona 2024 manasana ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary amin'ny pejin'ny fampianarana avy hatrany dia namoaka fehi-kevitra indray androany ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra sampana Antananarivo no tsy fandraisana andraikitra sy ny tsy famahana olana ataon'ny fanjakana. Iroso amin'ny université maty indray araka izany izy ireo ny alatsinainy ho avy izao raha toa ka tsy misy mihitsy izay fandraisana andraikitra izay. Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Université maty ny eny-Ankatso ny alatsinainy ho avy izao raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ataony mpitondra fanjakana. Tsy isy fampianarana araka izany eny anivon'ny université n'Antananarivo raha toa ka tsy raisiny Andra Joel ireto mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra eny Ankatso ireto. Izy ireo izay mitaky ny fizakana ara-tena ary efa amam-bolana maro mihitsy no mitakiana izany. Tsy nanapa-kevitra ny anao grevy aloha ny CC Sampanantananarivo fa mbola fanamafisana ny fanairana ny natao manomboka amin'ny alatsinainy 5 ny volana aprily avy izao ny anatanterana ny andro maty ka raha sitraky ny filoham-pirenena raisy ny CSS ny andro ny ihany otratra dia efa andro velona manomboka ny talata mitoy ny fampianarana tsy misy fiantraikany amin'ny zana-bahoaka izay indrindra ny fanirin'ny CSS ray manontolo satria tsy azo atao sorona ny fiainan'ny mpianatra mandranto fianarana ety amin'ny anjery manontolo koa any amin'ny fitondram-panjakana ny fanapahana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra dia miandry azy ireo izahay. Tsy vao izao no nangataka io fizakana ara-tena io syndikan'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra saingy narirarira hatrany izy ireo. Ny alahelon'ny CSS izay nivory androany dia nadika ny mpivory fa tsy laharam-pahamehana eo amin'ny fitondram-panjakana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy matoa mbola tsy naheno ny teny tsy naheno na valiny hatreto tamin'ny mpitondra fanjakana momba n'izay ho fanomezana araka ny lalam-panorenana ny lalàna mifehy ny fizakantena n'ireo université ny toeram-pampianarana ambony sy ny fibem-pikarohana nasionaly eto Madagasikara mba ahafahany mivoatra sy miroborobo ary indrindraindrindra miaina araka ny tokony ho izy fa tsy ho toerana fikotrehana sy fanatanterahana grève isaky mihetsika. Rehefa tsy migrève ny mpianatra manao ny mpandraharaha, rehefa tsy manao reo manao ny mpampianatra. Zay zany efa tena mahamenatra ka tsy tokony hiverina intsony. Osorona indray araka izany ny fianarany zana-bahoaka raha toa ka tsy misy taky ny mahazatra ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana. Araka ny nambarandreto syndikan'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ireto matsy dia any amin'ny filoham-pirenena ny fanalahidy misoroka ity université maty ity. Eo amin'izay lafo mavao ny fampianarana izay hatrany dia mitranga ho azy ny fitaka ataon'ny mpitondra any amin'ny faritra Bongolavy iny amin'ny fisehosehoana amin'ny fananganana fotodrafitrasy. Ity izany sy any amin'ny fitarainana izay nataon'ny vahoaka ao amin'ny commune Tsinjoarivo Imanga, distrikan Tsiroany Mandidy, makasika indrindra ny fitokanana ilay sekoly lazaina fa manara-penitra. Fampanantenana natao tamin'ny fampelezan-kevitra fa aherim-pon'ny vahoaka ihany no nentina nanatenterahana izany. MBS Tsiroany Mandidy. Mampalahelo ny zava-misy ao amin'ny commune rurale Tsinjoarivo Imanga, lasa atao fitaovana politika isolelan'ny samy mpitondra ny aty amin'ny faritra Bongolavy ireo vahoaka tsy manatsiny. Lazaina fa sekoly manara-penitra avy amin'ny fitondrana no tokanana, nefa dia herim-pon'ny vahoaka ihany no nentina nanamboatra ny trano. Nangalana 7 ariary isaky ny feno 12 taona no miakatra ny vahoaka nanamboarana ity sekoly lazaina fa manara-penitra ity. Herim-pon'ny vahoaka manontolo no nantanteraka izao sekoly lazaina fa hotokanana afaka fotoana toy izao. Isaky ny feno 12 taona mandoa 7 arivo anorenan'ny sekoly io. Ao anatin'ny krizy ny olona no niterena. Tao anatin'izy io ary tao anatina fivoriana ary moa nisy fotoana mihitsy zay fa ohatrany lasa voatarika hoe lasa mpikomy. Mpametandroka ny olona hoe tsy andoha le vola.
Tefa tao anatin'izay zay tsy de hoe nikomy tao anatin'le izy fa le fiainan'le olona le raha mahalala. Dia zay tsy mahavita ny 7 arivo dia tsy mahavita na zavatra na inona na zaza teraka na omby hosoratana amin'ny commune raha tsy mandoa ny zavatra io. Mbola ny vahoaka koa ny antoka ny manevra iray manontolo mikasika io sekoly io. Mitaraina ihany koa ny vahoaka fa mbola tsy voalohan'izy ireo ny vidim-biriky sy ny fitanterana azy. Nefa izao dia mbola ho ampandoavina vola isam-batan'olona indray hanomanana ny fitokanana sy hividianana vorona ho an'ny mpitondra fanjakana. Taona izao indray hitokana an'le PP dia iny moa nitenenina hoe 540 isan'olona teo moa fa izao indray mbola milaza fa mbola izy 500 fandraisana an'le olona ambony ho atao akosa ho gisa. Tamin'ny PP zany zay nitaonao biriky tamin'io dia izy io zany raha ny tena marina mbola misy vola tsy lasa zany tamin'ny biriky zay zany tena hoe mbo ainay no very tamin'io dia tiany mbo azo tanteraka daholo zany ny volanay rehetrarehetra. Efa mbaniteny ihany zay teo alohan'ity fitokanana ity hoe aloha mbo vita famantarana volanay ny fitokanana tsy mety moa zareo fa miletra ihany. Ny alahelo tsy ambara mikavana hono zakan'ny tompony ihany fa matoa efa samy joro ny vahoaka milaza ny marina toy izao dia tena efa feno ny kapoakany. Tantely Razana Maefa, Anjara Rakotoniasy, MBS Tsirony Mandidy. Ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny reny teraka ny Beriza Ravely Manatsoa izay mbola any am-ponja mohatra amin'izao fantatra fa misy ny tsindry ara-politika ny manjoa ny ity tanora mpisehatra ara-politika ity. Asinandria Malala, Andrakoto Malala. Mazava fa misy tsindry ara-politika ny fanidina any Beriza Ravely Manatsoa any am-ponja hoy ny reny izay niteraka azy androany. Efa misasaka izay ny sazy efa ity tanora mpanao politika ity no ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera. Potika tanteraka ny hoavin-janako hoy hatrany ity rem-pianakaviana ity satria hita baribary fa gadra ara-politika ny zanany. Gadra politika satria na ilay sazy fotsiny tsy mifagnaraka amin'izany hoe raha hoe cybercriminalité ilay izy satria zany manapitra ilay mandà mihitsy ilay sazy mandany reto mpitondra reto. Zay koa moa ilay nangataka mapito nangataka corvée izay ny valiteny azonay hoe resaka politika dia tsy mahazo. Zay ihany ny valiteny azo. Miandrandra zany re matofoloha tena miandrandra ny hatsarany ny feon'ny fieritreretanareo sy ny fahatsoranareo ka mba avoakanareo amin'izay ny zanako fa mba efa ampy. Ratsaivina dia ny volana Oktobra 2024 no nahiditra aponja i Beriza Ravely Manatsoa ary voaheloka igadra 440 volana no ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ka izao heverin'ny fianakaviany ho misy tsindry ara-politika izao ity farany. Heverin'ny maro fa taratry ny fanjakana jadona izao tranga izao. Tamin'ity fanjakana andrajoelina ity matsy no nahitana gadra politika maro toa Androli Mercia, ministry ny serasera teo aloha, mbola Rajona sy Claudine Razaimamonjy izay samy olona akaiky ny mpitondra teo aloha ihany koa. Sationa fotsiny ihany ireo fa anisany nanamarika izay fitondrana andrajoelina izao ihany koa ny tsy fahazakany demokrasia satria arangarangany hatrany ny fonja rehefa misy ireo mpanao hevitra tsy mahafaly azy ireo ary efa mpolony ireo olona voantso tena nivo ny cybercriminalité noho ny fanakianana tsy mety ataony fitondrana izao. Nitsapa amin'ny raharaha tahaka izany matsy dia lasa ataony fanjakana fitaovana ara-politika ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ka zary aingam-piasa izy ireo rehefa voakasika ny fanehoan-kevitry ny mpitondra. Tsy mba tahaka izany kosa nefa rehefa ny mpanohitra mitaraina sy mitory. Anio ny tokony niakatra fitsarana ilay raharaha aditany izay mampifanolana ambeny tanàna nanosiala sy ny mpivarotra eo amin'ny tsena na hemitra ho amin'ny 7 ny volana Mey izao indray ny fitsarana no ny antony tsy fantatra. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Tonga maraina tety amin'ny fitsarana Anosy indray nisy olo tena ny mpivarotra avy eny Anosiala. Hiatrika fitsarana manaraka mikasika ny toerana ivarotan'izy ireo niaraka tamin'ny Sora Baventy anehoany ny fanoherany ben'ny tanàna. Ny tany izay efa nahazahoan'izy ireo rariny tety anivon'ny fitsarana ny 27 ny volana Desambra teo. Saingy tsy nanaiky ny ben'ny tanàna fa dia nampiakatra indray ny raharaha ary manizingizina fa tsy maintsy miala ireto mpivarotra ireto. Olon-tsotranay aloha rehefa zatra zany miakatra fitsarana aminay zany fitoriana. Zatra tena mampalahelo amin'ity toe-javatra misy ity
dia ny tsy fananana andriamatobe ny tanàna mihitsy a change d'écoute ary manampy an'izay a dia izy tena ataoko hoe tena manao zay tous les moyens mihitsy izy a analan'ireo olona ireo eo. Olona manodidina ny 900 eo no voakasika mivantana amin'ity fandrodanana ka sainimbe ny tanàna tao ity. Ireto mpivarotra ireto izay manana taratasy mazava avokoa izay nomeny komina ihany, milaza fa azy ireo ny tany ka samy nanangana tsena teto avokoa. Raha ny fitarainan'ireo mpivarotra trany dia efa nisy ny fanatonana nataon'izy ireo mbe ny tanàna saingy tsy nandray azy ireo ity farany. Intelo tompo no dondoma mivaravaran'andriamatobe ny tanàna ary nanahirana sy nampalahelo a nisy fampidiniana farany a nanoloana ny raharaham-pitsarana tamin'ny heritaona dia karazana ohatrany hoe fihetsika tsy mahafeny maharay aman-dreny azy nataon'andriamatobe ny tanàna sy ny lefitra voalohany izay hoe tady ampiady vahoaka hoe hoentinay ireo olona ireo ery ambany ery dia androdana ny tranonareo miaraka amin'ny fandrahonana maro isan-karazany izay milaza hoe tapahako ny loko raha tsy afaka eo nareo dia hoesorona hatramin'ny farany tsy maintsy mirodana le toerana. Azafady tompo, zahay dia manantena fa ara-dalàna ny toerana ito amin'ny toerana io ary manaraka ny ataontsika hoe ny lalàna misy izahay dia mahatoky manana fahatokisany zahay na tsy hainao raha andriamatobe ny tanàna misy tompon'andraikitra tokony hainao ary izay koa mahatoky an'Andriamanitra. Raha niresaka ny fanaovanay tamin'ireto mpivarotra ireto dia manda ary tsy anaka hatramin'ny farany fanesorana azy ireo. Raha sanatrika merosa amin'ny fandrodanana azy ny be ny tanàna dia tsy hiala ao an-trano efa natsangan'izy ireo ireto mpivarotra ireto. Andrasany indray araka izany izay hovaly ny fitsarana ny 7 ny volana Mey izao. Manjaka amin'izao ny alatra lavanila tovolahy no tratra ny fokon'olona tao tampolo mananara avaratra ary saika niara-ny fitsaram-bahoaka. Lavanila mbola tsy mahatoy no nangalariny ity tovolahy teny am-potony omaly talata fa 9 ny volana Aprily. Olona roa hafa no fantatra fa piray tsy kombakomba aminy araka ny fanadihadiana natao ary vehivavy ny iray amin'izy ireo. Lavanila 9 kilao ity tratra ity izay no pitehana avy hatrany. Atolotra ny fitsarana tsy ela mondrara mikasika styra ny vaovao ray hatrany. Dahalo raindany fantatra amin'ny anarana hoe Paulita avy amin'ny komina Maintsoarivo distrikan'Arivo Mamo no tratra ny mpitandro ny filaminana tao be iny sy rehefa avy ny fanenjehana. Isan'ireo dahalo mpangala tromby sy any amin'ny fatriny izy ary efa nokarohina hatriny ela izao tratra izao. Tratra tao anaty findainy ihany koa ny laharan'ireo dahalo namany izay mbola karohina izay samy avy ao amin'ny Antsoarivo avokoa. Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao ihany koa moa ny fivarotany ireo omby avy nangalariny sy ny toerana fanaovany fanafiana. Araka ny vaovao navoakan'ny gazety iray teto an-toerana dia mpanjony malagasy miisa 12 no niditra violon atsy amin'ny nosy rahavavy atsy Maurice. Raha ny fifanarahana natao moa dia hiasa amina samy mpanjony izy ireo kanefa dia nanao asa hafa ankoatra ny fifanarahana izay natao ka izao dia nampidirina violon izao. Araka ny loharano vaovao atranty dia miandry sidina ahafahana mamerina azy ireo aty Madagasikara ireto tovolahy 12 amin'izao fotoan'izao. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia nivoaka alina ny vondrona amin'ny fifantosanana kanina 2024 ao anatin'ny vondrona eo no misy any Madagasikara. Vondrona izay hita ho mafimafy ihany. Hatreto anefa misy avorivory tanteraka na ny federasiona malagasy momba ny baolina kitra azy. Sary sy rindrany sary ny Tahiry Niaina. Tany Afrika Atsimo no nanaovana ny atsapaka amin'ny ekipa hanao ny fifantosanana amin'ny kanina 2024. Valambe fapolo ny ekipa afrikanina izay nasokajy tao anatina vondrona 12. Ny ekipa roa tafavoaka mpandresy amin'ny 12 ireo no azo ny tapakila iatrika ny kanina amin'ny taona 2024 izay atao any Côte d'Ivoire. Ao anatin'ny vondrona eo no misy any Madagasikara izay ahitana ihany koa ny Ghana, Angola sy Centrafrique. Vondrona izay anisan'ny matanjaka raha ny nambaran'ny mpamakafaka baolina kitra. Tsy manana droit anao erreur zany ny ekipa anankitelo raha mieritreritra ny ho tafita any amin'izany kanina 2023 zany ny zavatra tonga dia atao aloha dia tsy manary isa telo ho an'ny lalao rehetrarehetra izay lalaovina eto Madagasikara farafaratsiny ny mitazona atsala amin'ny milalao miverina rehetra any an-tanin'olona zany ho an'ny bareny Madagasikara ohatra tsy ariana ny isa telo rehetra izay atao eto Antananarivo ary tsisy ariana ny isa
tazomina ny atsala amin'ny lalao miverina any Bangia any Kra any Alohandah amin'izay rehetra izay dia azo antoka fa ananantsika ny fandresena nefa tadidio koa fa ny olona ihany koa tsy tsangatsangana ary mety mitovy heritreritra amintsika amin'izay zavatra izay. Firenena enina aty amin'ny kontinanta afrikana no tsy tao anaty atsapaka. Izy ireo izay efa resy nandritra ny préliminaire. Isan'izany Maurice, Djibouti, manamafy ny hoavin'ny baolina kitra ny mpankafy. Tsy alandromiromo ny federasion eto amintsika. Ity federasion ity izay lasa tsy mahaleo tena fa idiran'ny mpanao politika azy. Ilay filoha vaovao izay filoha lefitra moa zany voalohany nampiakaran'ny FIFA ho filoha vonjemaika hitatana an'izay federasion izay mila mandray andraikitra aingana dia aingana ianao amin'ny fandaminana nyity tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara ity satria fotoana efa kely dia kely sy hananana azy raha mba tsy tenenako eo amin'ny ray volana eo satria ny andro voalohany dia manomboka ny andro voalohany sy ny faharoa dia eo anelanelan'ny fa 7 ny volana Meka hatramin'ny 4 ny volana Jona. Donc mila milamina alohan'izay ny eo anivon'ny federasion mba tony ny mpilalao hiatrika an'izay fifanitsanana ho an'ny CAN 2023 izay. Anomboka ny 17 ny volana Mei izao moa ny fifanitsanana amin'ny CAN 2024. Mbola tsy fantatra hatramin'izao ny mikasika ny Kenya sy Zimbabwe izay nahatony FIFA ny 14 ny volana Febroary teo noho ny fitsabahana ara-politika. Raha tsy mbola esoriny FIFA ity sazy izay mahazo azy ireo itsiro herinandro mialohan'ny fifanitsanana dia resy ho azy ireo ekipa ireo ary hoesorina ao anatin'ny fifaninanana. Ny vondrona C sy ny K misy azy ireo araka izany dia tsy misy afa-tsy ekipa telo ihany amin'izay. Ny firenena rehetra efa mazava avokoa araka izany ny fanomanana vao nivoaka ity lisitra ity alina. Isika kosa nefa hatramin'izao na ny federasiona sy ny birao aza tsy fantatra mazava izay mandrafitra azy. Maresaka iray sampirenena anio alina ny fotoana isiany adihevitra eo amin'ny candidat frantsay hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filoha am-pirenena ny Frantsa. Fotoana izay manandanja lehibe ho an'ny frantsay izy satria dia entiny ireo candidat andresena lahatra ny vahoaka. Avitra solondray be Manora Andriamalala. Amin'ny foloara alina ho reto Madagasikara no ifandona ao anatin'ny adihevitra Emmanuel Macron sy Marine Le Pen andresena lahatra ireo frantsay indrindra ihany koa amin'ny fanolorana ny fandaharana sany avy. Ka fahitalavitra roa any an-toerana no andefa izany toy ny fanao rehefa misy fifidianana ny an-toerana. Fanindroany izao izy roa ireto no hiady hevitra toy ny tranga tamin'ny taona 17 hitondra ny heviny mikasika ny fanatsarana ny Frantsa izy ireo. Io no mikasika ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay isan'ny tena ady hevitra be maneran-tany mihitsy fa tsy ao la Frantsa fotsiny ihany. Araka ny fifanarahana natao tamin'izy roa tota dia mpanao gazety roa no andamina ny ady hevitra sy hametraka ny fanontaniana. Natao atsapaka ihany koa ny toerana hipetrahana sy izay mandray fitenenana voaloha sy farany ka i Marine Le Pen no handray fitenenana voaloha raha maran'izany kosa Emmanuel Macron. Maro ny fipetranapetraka izy ireo mandritra ity fionana ity toy ny famerana ny hafanana ao amin'ny efitrano 7 degré Celsius hafanaraka izany ny ady hevitra. Raha tsy aivina dia ny 10 Aprily lasa teo ny fiodinana voaloha ka nahafahan'ny Frantsay rehetra tao atoerana sy ivelan'ny faritanin'ny Frantsa nandray anjara tamin'izany fifidianana izany. Ny 14 ny volana Aprily ho avy izao kosa no anatanterahana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Frantsay. Eo amin'izay maresaka iray sampirenena izay hatrany dia isan'ny tena ahitana ny fiparitany valanaretina be indrindra ny Chine amin'izao fotoana izao i Shanghai. Na eo aza nefa izany tsy dia misy hatrany ny fiapetrany raisina tany an-toerana mba ahafahana manohy ny fiainana andavanandro. Avitra solondray be sy Manora Andriamalala hatrany. Anatin'ny fianaky ny valanaretina Covid tanteraka i Chine amin'izao fotoana izao, indrindra ao Shanghai izay tena ahitana ny fiparitahana betsaka indrindra. Manakaiky ny 720 ny tranga vaovao voamarina manerana ny Chine. Ary manodidina ny 10 ireo namonoainy raha ny taremarika ofisialy ny talata teo. Ka ny 900 amin'ireo voamarina fa mitondra ny valanaretina dia ao Shanghai avokoa. Izany eo manodidina ny 4,720 olona eo ny voamarina tao an-toerana. Taremarika ambony dia ambony raha oharina tamin'ireo taremarika tany aloha hatramin'izay nisian'ny valanaretina tany an-toerana izay. Miditra amin'ny herinandro faharoa amin'ny fihiboana izy ireo ankehitriny. Saika maniditsena avokoa ny rehetra ary vitsy ny mpivezivezy. Na eo azy izany dia milaza ny tompona andraikitra ny toerana fa efa azo lazaina voafetsy kelikely izany ka efa miroso amin'ny famerenana ny asa ho an'ireo faritra vitsivitsy izy ireo. Etsy ankilany dia nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny ireo mponina sy ny mpitandro filaminana tao Shanghai noho ny tsy faneken'ireo mponina ny figazana ny tranon'izy ireo
izay voalaza fa ho atao trano iboan'ireo marary voan'ny Covid ao an-toerana. Ankoatr'izay dia tanàna 410 ao Chine amin'izao fotoana izao no efa ahitana ny fiparitahana ity valana aretina Covid ity toa ny Kilin izay ahitana tranga 330 amby zato. Ireariany fitondrana mafy ny fahazahoana famatsim-bola avy any amin'ny mpamatsy vola mahazatra ankehitriny. Telo taona aty aoriana vao manana paikady lazaina fa hampandrosoana ny Madagasikara ny fitondrana. Tsy vao androana nefa nahazo famatsim-bola toy izao i Madagasikara, saingy na ny mahazo famatsim-bola toy izao ary i Madagasikara dia hita ihany aloha izany fa tsy misy ny fangararana. Germano Menjanahary, Mathieu Princy. Eritaona tsy afarany fotoam-piasandry vao mikofokofoka mitady vahaolana ho an'ny malagasy ny fitondrana. Voalaza fa $700 no vola azon'ny Madagasikara nandritra ny dian'ny filoham-pirenena tany Washington. Izany dia anaovana ny lalam-pirenena faha 130 sy ny lalam-pirenena faha 10 izay any atsimon'ny nosy. Nisy ihany koa ny famatsim-bola mitentina $500 sy $700 izay anaovana ny drafim-panarenana. Raha eo ihany koa ny 430 amby $100 avy amin'ny IDA izay anohanana ny fiatrehan'ny fiatraikany valanaretina Covid-19 teto amintsika. Tsy vao androany isika no nahazo famatsim-bola toy izany, indrindra fa nandritra ny amiana ara-pahasalamana, saingy inona tamin'ny fiainan'ny vahoaka moa no vokatr'ireny famatsim-bola ireny. Ny amin'ny malagasy hoe nahazo vola betsika fa le izay vola be ho azo izay na averina sy averina rovina no isy fiatraikana ny anatin'ny volaniny vahoaka. Falo amin'ny tenany io nahazo ny volotsika fa rovina misy fiatraikana any amin'ny fiainan'ny vahoaka na amin'ny lafin'ny lalana moa dia fitaterana zany dia rehefa mandeha fitaterana miena ve vidin'ny sakafo sy ny rehetrarehetra amin'ireny zone enclavé amin'ny ity anaovana an'io satria tady tsara fa any amin'ny hoe RN10 anaovana an'io lany io dia tena n'le faritra le tena marary mafy mihitsy amin'izao fotoana izao ary tena mijala ny aintandry. Matoa mampalahelo azy satria vola kelikely ihany no azo satria raha firenena amin'ny hoe ohatra Madagasikara zao raha tena hoe firenena anatin'ny 10 gisitra mahantra dia tokony tsosoa vola fa metrampanontaniana ihany hoe raha ho atsika 25 millions 27 millions mponina io vola azo tirena amin'ny fahasalamana dia mametram-panontaniana ihany hoe io fotsiny no me inona ny antony nahazotsika tao $800 millions presque 900 millions edina amin'ny Covid-19 zay tsy mazava tsara izy dia vola kely otrany omeny ny olona. Tsara hatrany moa ny manamarika fa isan'ny mamafisiny teo anivo ny banky mondialy izay mpamatsy vola mahazatra niady amin'ny kolikoly sy ny fangaraharaana ary indrindrandrindra fa nitamberina andraikitra. Midika izany fa na ireo mpamatsy vola ihany koa aza mahatsapa fa betsaka ny fitantanana tsy mipaka any amin'ny vahoaka ataon'ny mpitondra. Na dia eo aza mantsy ireny famatsim-bola ireny dia mbola ady andavanandro ny vahoaka ihany no hatrehany dia ny tsy fitsindrano, ny tsy fanananasa sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fahatapahan-jiro izay manomboka miverina mahazo vahana indray amin'ny faritra sasany eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy misy fahagagana ny fitantanana firenena fa mila traikefa sy fahaizana hoy ny nambarana mpanao hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Izao vao miseho ny fitaka sy ny kabary ambony vavahady fotsiny mahakasika indrindra ny fampanantenana nataon'ny fitondrana ankehitriny tamin'ny fampelezan-kevitra. Germano Menjanahary sy Mathieu Princy hatrany. Nandohalika eo anatrehan'ny mpamatsy vola mahazatra ihany sy ny fitondrana rajoel na dia lokaloka mafy aza fa tsy ilaina ireo mpamatsy vola mahazatra ireo ary ny tena mahazendana dia ilay tetikasany mihitsy no nandadizany sy ny ankaviny tamin'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo fanampiana mba ahafahana manatanteraka izany. Raha tsy aivina mantsy dia ny IEM izay tsy nahitana famatsim-bola no navadika OPM na ny plan émergence de Madagasikara io efa anarana fotsiny sisa zany io tetikasa io. Ny resaka émergence zany lazaina zany efa elabe lazaina an'izany zavatra zany fa raha zavatra misy amin'izao fotoana izao ny réalité dia tsy possible le atao hoe fahatanteran'izay émergence Madagasikara zay. Ny antony le vola anaovana an'izy mbola karoana raha fahalalako anazy. Zava-misy raha malala fa ny lahara-pahamehana amin'ny vahoaka zany aloha zao dia ny hoe fananan'ny vahoaka malagasy asa indrindrandrindra ihany koa ny resaka hoe tsy fahampiana ara-tsakafo amin'izao fotoana izay zay efa anisany efa mampatahotra sahady amin'izao akatoko ny ririnina izao any misy fanadiadiana nataona tsy haiko fikambanana anankiray raha tsy diso
dia efa mitombo zay atao hoe tsy fanjari-tsakafo zay eto Madagasikara, tsy ny any atsimo ihany fa ny eto ampovoantany ary efa voakasika zay ato dika zay zavatra fijerevana an'ireto vahoaka malagasy reto zay tena hoe miaina ao anatin'ny tsy fanananasa, miaina ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo sy le hoe tsy fandriam-pahalemana mihitsy zany. Ao zany no tokony hojeren'ny vahoaka amin'ny fanjakana aloha satria raha tetika asa zany efa tsy mahasoa amin'ny vahoaka zany, tsy lara-pahamehana zany amin'ny vahoaka aloha zao fa mifanipaka tanteraka amin'ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny, emergence na fisondrotana sy ny hoe firenena sangany aty Afrika noho ny ray ariany tamin'ny fampelezan-kevitra. Efatra taona latsaka teo amin'ny fitondrana nefa ho atao firenena pilote amin'ny politika ny firenena marefo indrindry Madagasikara. Io izay midika mazava fa nofinofy ihany ny IEM izay lazaina fa efa tanteraka ny 220 isanjato ny ankehitriny. Tahaka ny mahazatra dia teboka maro no mivoatra anatin'ny fandaharana miara-manonjy no tsika fona sy no resahan'ny mpanao politika sy ny mpanao mpandinika raharaham-pirenena tamin'ny ankapobeny mihitsy makasika izay politika ampitantanana izay. Teo ihany koa ny mikasika ny famatsim-bola eto Madagasikara, ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy marina. Andy Miaratiana sy Tahiriny Aina. Sombitry Madagasikara ary manana ny maizy azy amin'ny fambolena sy vokabary ny faritra alaotriny, indrindra ny ao am-parafaravola. Manana ny kalitao vokatry ny fampiasana ny tantsaha teknika fambolim-bary miavaka. Olana goavana nefa amin'izao, ny fisian'ireo mpanera manararoatra mampidina ny vidim-bary ka manome fatiantoka ho an'ireo tantsaha. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho amin'ny endriny maro. Toa tsy laharam-pahamehana ho an'ity fitondrana ity ihany koa anefa ny sehatry ny famboleny. Tsy misy vita ireo fotodrafitrasa mifandraika amin'izany any an-toerana. Tsisy zavatra vita mihitsy lakandrano parasy ny fotodrafitrasa mikasika ny fambolena. Efa impiry ny teny aneo ministera ireo ka amin'izao fotoana zao mois d'avril manomboka zao fotoanany anamboarana andreo fotodrafitrasa rehetra mikasika ny fambolena. Ao ny fijerena akaika ny fanamboarana barrage, ao ny fijerena akaiky ny lakan-drano ary iarana miasa amin'ny tambajotra rehetrarehetra de fédération mpandrara mikasika ny vary ary indrindrandrindra ianareo membre ao amin'ny fédération mikasika ny fambolena any amin'ny FMR zany, FMR any amin'ny any toerana. Raha ohatra ka ataony bilan de 5/20 noty amenan'ny tsy mifindra klasy zany zay. Lokaloka nataon'ny fitondrana ankehitriny ny tsanaovana politika raha tsy nanomboka tamin'ny taona 2020 iny ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13. Roa taona tsy aoriana tsy mbola nanomboka ihany zany. Maresaka indray io ankehitriny ny $400. Io ny vola malagasy ny apport bénéficiaire tsy maintsy misy. Zany ingeny mahatonga an'le renitrezy tsy ny demaratra am'izao hoe septembre 2019 nivoaka ny vola iny de niteny ny président hoe rehefa tsy manomboka amin'ny janvier io tsy hanao politika intsony zao 2022 eo am'le vola anjarantsika foana eo no olana satria tsy manana an'izay 30% zay vola zay tsika hoentina ho ampiasaina nanovana an'io lalana io satria misy zavatra tsy maintsy hovidiana amin'ny ariary amin'le fanaovan-dalana volan'le olona moa tsy maintsy le devise no andohavana azy fa tsy ady varotra am'izay ariarinao any izy de ity le ariarinao ty nefa no tsy misy de ketso mahazo $400 millions ianao anaovana lalana fa rehefa avy eo izy tsy netsy kay le capacité hoe comment entamé io zavatra io tsy hainao akory. Ny votra tao anatin'ity fandarana ety ihany koa androany fa ny 30 ny volana Aprily izao no anatanterahana ny fameloma maso ny antokotsimo amin'ny distrika n'Amparafaravola. Fotoan-dehibe iarahan'ny mpikatroka rehetra amonondronana ny hero amin'ny fanatrarana ny tanjony. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fionambe ny mpikambana sy mpikatroka amin'ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny joroan'ny antoko. Hiavaka ny fotoana isy ny fandraisana mpikambana vaovao, fambolekazo, fananganana sy fampahafantarina ireo mpikambana tsy maretra ao amin'ny faritra laotra.
fifidianana ihany no lalatokana ahafahana manarina ny firenena anatin'izao krizy izao sy ametrahana ny fitondrana manaraka eo ny nambarany mpandrindra nasionaly ny FLN ho an'ny androany tsy maintsy alohavana avoka ao nandoam-pirenena hakana ny hevitry ny rehetra nefa izany raha ny mamafisiny fanampanazavana na inona zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity dia zao tsy maintsy fifidianana anao ametrahana izay mpitondra manaraka eo na mbola anao teteza miditsika dia anao inona dia tsy maintsy zay na anapitra ny mandana ny filoha ankehitriny a dia tsy maintsy fifidianana fa le fifidianana zany zay le izy zay nge tsy miteny hoe aza mirotsaka ianao na hoe tsy rotsaka nareo fa hoe fifidianana madio ny tokony apetraka eo ahafahana tena hoe tena filoha marina ekeny rehetra le izy ka amin'izay fotoan'izay miara-miasa amin'ilay filoha-pirenena na ilay rafitra misy eo a vahoaka rehetrarehetra rehefa avy eo zany eny problème am'izao tsy miasa nge le firenena ne tsy miodiny le investissement ny olona rehetrarehetra mihitsy tsy misy miasa na ny fahaizanao aminy tsy miasa na ny herim-batany tsy miasa ny tany misy eo aminy tsy afaka ampiasainy le filoha-pirenena tokony hatakatra an'le zavatra problème misy fa tsy varina fotsiny any iavoloha ihany fa eo koa tsy lo fotsiny no afa ohatra ny zavatra hafa ny tsy za miteny hoe aza varina loatra nareo ary aza varina mamaly ny mpanohatra fa zay avitana zavatra tsara ny tokony atao a de le vahoaka zany de le midina ny fotony zany a tsy mila mitsony hoe midina ny fotony ijery ny fahantrahan'olona ijery ny fahasairanan'olona ny fahasairanan'ny olona io sy fahantrahan'ny olona io mbola tsy mitondra anao de efa fantatra ao fa rehefa midina eny anao mitondra vahaolana hoe zao a nisy vahaolana nataonay taty na nahoana ny évolution an'izay vahaolana zay ny tsara ve le fiainan'le olona zay ny tokony hidinany eny amin'ny fotony ny fandaharana Global News SAI ary horonan-tsary no arahanao rehefa aorian'ny fampahalalam-baovao vain'izy mirahavavy ao anatin'ny fandaharana SAI araka izany iada mpandrindra nasionaly ny FLN na ny Front de Libération Nationale aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary carnaval mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampisindray ary tompoko